tsika. Amen. Tena anaiky tokoa tsika fa communion no ao am-pon'Andriamanitra ho atsika. Amen. Retsika le teny teo asandraton'ny tananao dia angatao Jesosy anampy anao mba tsy ho tavela eo amin'ny fanasitranana, tsy ho tavela eo amin'ny mofo, tsy ho tavela eo amin'ny fahavokisana, tsy ho tavela eny amin'ny mety hoe besoin isan'andro, fa ahita avy any anaty ianao fa ao amin'ilay fiombonana ny tian'Andriamanitra mangina antsika. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy tsy mitsahatra na ny fanirahanao teny sy ny fandefasanao teny eny ambava mpanomponao samihafa. Amerina anay ao amin'ilay programa tianao hifotoranay dia ny fiombonanay aminao. Tsarovy indray izao fotoana marain'izao. Ho sitrana ny any anaty tsy ho varim-bariana amina fanasitranana sy mofo fa tena ho tafafantoka amina fiombonana aminao. Ny anaran'i Jesosy amen. Sy tiaka mafitsara ho an'i Jesosy dia mahaza ho toerana vetivety tompoko eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ho fitohizany zavatra no resantsika. Alléluia. Salamo 4:1. Salamo 14:1. Efa andresaka tety an'ilay izy fa averina kely vetivety mahakasika ny fisian'Andriamanitra. Minaran'i Jesosy ny adala manao anankapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay raha tsy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra, fa ny endry kosa ny manao hoe misy Andriamanitra. Matio 2:20 rehefa nanao fanoharana momba ny Virjiny Jesosy izay manomana ny fiaviany mpapakatra dia manindry tsara izy fa Virjiny endry ny omana dia tafiditra. Izany hoe Virjiny endry manao anankapo hoe misy Andriamanitra ary tena miaiky fa misy ny mpapakatra ary tena miomana fa hiverina ny mpapakatra. Salamo 10:4 anaran'i Jesosy. Ny ratsy fanahy mirehare hoe tsy anadiny izy, eny tsy misy Andriamanitra ny totalikeviny. Eto mpanao salamo dia miteny fa ny ratsy fanahy tsy manisy toerana ho an'Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainany. Tsy zavatra sarotra be ty andro amin'ny marainty, na dia ty manazava zavatra sarotra tsika. Fa ny ratsy fanahy hony tsy manisy Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainany. Hoy izy ilay salamo vakintsika teo, tsy misy Andriamanitra ny totalikeviny. Daniela 2:20. Daniela anisan'ny lehilahy an'Andriamanitra tena njoro ary voasoratra ny fijoroany, fa izy niaiky ny amin'ny fisian'Andriamanitra ary nisy fiantraikany tamin'ny fitondran-tenany sy ny fijoroany lay fanomezany lanja ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. To dia hitantsika izany, endry izy, nijoro izy, nivavaka izy, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, tsy natahotra ny amin'ny aina izy rehefa atakalo aina ny vavaka dia aleo ny vavaka toy izay aina. Raha tonga avany zany ilay mpanendaka dia hoe aina sa vavaka. Tena valiten'i Daniel vavaka. Satria fantany fa mihoatra Andriamanitra no izy. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ilay tenentsika hoe fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako mihoatra noho ny fisiko. Atangany tanona kavana dia amerina aloha tsika sao dia adino izay lesona 2026 avy ireno. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra noho ny fisiko. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tarafina amin'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny fisaintsainanao. Ny amantarina zany fa misy Andriamanitra ianao dia misaintsaina an'Andriamanitra ianao. Ny amantarana zany fa atsasaky ny fefan'ny fiainanao no misy Andriamanitra dia atsasaky ny fefan'ny fisaintsainanao no omenao an'Andriamanitra. Tsika zany tsy afaka hiteny hoe feno Andriamanitra nefa misaina zavatra hafa. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tarafina eo amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fisaintsainantsika. Genesis 1:5 ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambony tany. Eto Andriamanitra maneho ny ao anatin'ny fony
mahatonga n'le fanapahan-kevitra tsy maintsy andringana n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny rano satria misy zavatra tsy mety tsony ao. Zay le izy. Tamin'ny andro Noa, toy izy Andriamanitra tia le olana. Deo eraka maky amiko izay manana baiboly eo an-tanany. Le 5:5 le nivakitsika teo dia leo amin'le tapany faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Fa maninona ny lasa ratsy daholo ny ao an-tsain'le olona tamin'izany? Satria nesorony devoly tsy ho isan'ny azon'ny olona saintsainina Andriamanitra. Avy ao amin'ny communion ianao no manorina tsara n'izao fijoroana izao, fa amin'ny andro mpiainanao dia manome toky ianao fa tsy hanadino an'Andriamanitra. Misy taontsika miteny hoe Andriamanitra aza adinonao aho. Dia misy feo mibitsika hoe ianao no tena manadino fa tsy za. Fa teto voafafa tao an-tsain'ny zanak'olombelona tamin'izany Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra hoe tia ny fiantraikan'ilay izy. Raha vao tsy misy Andriamanitra amin'ny fisaintsainana dia lasa tsy misy Andriamanitra le fiainana. Ary lasa tsy misy fahatsarana le fiainana. Genesis 4:7 le ao ambony kely eo amin'izay. Ary Jehovah tsy mba hanapaka mandrakariva amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny. Ny faharatsiana nameno ny tany izay hitan'Andriamanitra dia vokatry ny faharatsiana nameno ny saina. Arovo ny sainao. Zay mahatonga Jesosy ny teny Luc 21:19 izay raha tsy diso fa zaho izy nanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo mivavalinareo valiana na resena. Ny tena marina zany tokony ho feno Andriamanitra ny fisaintsanantsika ary tokony ho feno Andriamanitra ny vavantsika. Avereno, feno Andriamanitra ny fisaintsainako. Avereno, feno Andriamanitra ny vavako. Be dia be ny zavatra mety eo mifamaofao eo amin'ny fiainana. Be dia be ny zavatra mitranga. Raha mareo marika ianao dia tsy zavatra mahafinaritra anao daholo mitranga rehetra. Izy andresy lahatra amiko hoe tena tsy mahafinaritra daholo ilay mitranga rehetra. Mahavariana mihitsy ty fiainana ity. Izany no fiainana. Ny ahafahanao miatrika an'ilay izy ilay hanomezan'Andriamanitra anao amin'ny fanampiny. Alleluia. Ny anjaranao tsy ianao no miasa saina hanova zavatra. Raha ataontsika izao ny statistika sy ny fikarohana, 4 isan-jatony amin'izay ny saintsainao no voahovanao. Honnêtement fa tsy hoe CV foronina ilay izy dia hoe za dia tena tsy ny le resahako fa le hampahatsorana eo anatrehan'i Jesosy. Mety misy ihany fa kely. To dia mihina fa tsy 100%. Fa raha vao miaraka amin'i Jesosy ianao, tsy ampoizinao io le mitranga androany io valim-bavaka. Le mitranga androany io tsy ampoizinao fa efa Andriamanitra mamaly vavaka anao. Josefa ne somary sahirana rehefa natsipy tanaty lavaka. Satria ny teny fikasana azony tsy hoe ho any an-davaka ianao fa i seza fiandrianana. Misy différence entre ny lavaka sy seza. Ary le izy tsy hoe seza misy lavaka. Na hoe seza anaty lavaka. Mazava fa seza le nitenenin'Andriamanitra. Fa le lalana atongavana any amin'le seza lavaka. Rehefa misokatra ao an'Andriamanitra ny fonao dia mianatra ianao tsy ho taitra, tsy kiropaka, tsy atahotra. Zay mahatonga antsika rehefa misy zavatra mitranga averenao amin'Andriamanitra ny sainao. Avereno. Zay mitranga eo mitranga hoe averiko amin'Andriamanitra ny fisaintsainako. Amen. Izany hoe nahatonga an'ireo olona be dia be ireo zany lasa nahay nametraka an'Andriamanitra teo amin'ny toerana sahazan'Andriamanitra dia zareo tsy nandany fotoana misaina amaolana fa nandany fotoana sy nanokana ny fotoana ary nanome ny fotoanany misaina an'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra teto problema le tamin'ny andro Noa tsotra be. Ny fisainan'zareo mihitsy ny lasa
ratsy maraina atoandro hariva amin'ny alina. Lasa faharatsiana ny mameno ny saina satria tsy misaina an'Andriamanitra. Une fois ianao misaina an'Andriamanitra dia manomboka mitsimoka sy mitsiry ao an-tsainao ny fahatsarana. Alleluia. Le izy zany, aizany ianao io zany ka tsy tsara ho azy heny mandehandeha eny, fa mba hatomboka mba misaintsaina zavatra tsara, misaintsaina an'Andriamanitra. Teo izy Andriamanitra ny problème, raha vao ratsy ny sainy dia tsy afaka manapaka azy ny fanahiko. Raisinao tsara zany fa ohatry mitselika kely izy, fa misy fiantraikany be. Ianao zany manana devoir hiaro ny sainao mba ahafahan'Andriamanitra mahazo aina amin'ny alalan'ny fanahiny manampy ianao sy manapaka eo amin'ny fiainanao. Amen. Raha mijerentsika zao ny zavatra vavolombelona tenenin' Jesosy dia remarqueo fa isaky misy zavatra mitranga dia mamerina foana Jesosy hoe tsy zany miasa nefa ny raiko ato amiko. Mamerina foana Jesosy hoe tsy za rery ene fa Andriamanitra ray miaraka amiko. Ho avy ny fotoana amela ho rery nareo fa amin'izay fotoana izay tsy rery fa ny raiko ato amiko miaraka amiko. Zany hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ho azo tsapaitanana amin'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fisaintsainanao. Amen. Misaintsaina an'Andriamanitra, misaintsaina izay tenenin'Andriamanitra. Misy fotoana nisy zavatra nampitainy Jesosy izay indray mandeha hoe tsika io misy fotoana ao anatin'ny tontolo andro, journée ny resahako, dia mila manokana fotoana dia misaina fotsiny, dia misaina an'Andriamanitra fotsiny. Hafa le hoe sady manasa vilia no mivavaka, mila atao izay. Fa ty resahako ty tsy manasa vilia ianao, tsy manao raharaha, tsy manao zavatra hafa, fa tena manokana fotoana misaina an'Andriamanitra. Ka izy ne paster le fotoana mihitsy tsy misy. Tsy hitako izay atao anao raha izay. Asio le fotoana. Misy io fotoana io. Atokany izay fotoana izay. Ny antony misy fiantraikany be any amin'ny fiainanao, ny fitondrahanao, ny fisaintsainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Misy teny izao amin'ny bokin'ny Iobolana, hozy izy hoe arak'izay saintsainy hozy izy dia izay izy. Ny fisaintsainanao dia hamaritra ny maha izy azy anao. Azavaiko. Ny olona mahantra tsy hoe manana toe-tsaina mahantra. Fa maty kely izy. Ny olona misaina ohatra ny mahantra, lasa mahantra. Ianao zao zanak'Andriamanitra, aza misaina ohatra ny tsy zanak'Andriamanitra. Tsy ao amin'ilay titra sy anarina ilay izy, fa ao anatinao ara-piainana. Rehefa tonga ianao manantona an'Andriamanitra mambavaka, aza manantona ohatra ny olo-kafa ivelan'ny tranon'Andriamanitra. Manantona amin'ny mahazanaka trano anao. Zay koa nefa tsy afaka tonga dia terena fotsiny hoe zanany andro amin'ny maraina. Le fifandraisanao amin'Andriamanitra isan'andro amasaka an'izay relation manokana izay anananao amin'Andriamanitra, amarainao azy sy amazanany anao. Ny relation ao anatin'ny communion dia tsy relation ndray andro, fa relation isan'andro. Ny vavaka ataontsika nie tsy le 1er janvier ihany, fa isan'andro. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tokony manampy antsika ahery, satria misy Andriamanitra amin'ny fiainanao.
hiova amin'ny zavatra ataontsika satria misy Andriamanitra mijery ianao. Jereo tsara salamo vakina teo fa metraika any amin'ny zavatra ataonao sy ny fanaonao ny fiakenao fa misy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Le izy zany tsy hoe misy Andriamanitra nefa zordira be le fiainana. Zordira tika tenenina hoe feno fahotana, feno fahazaran-dratsy. Tsy mitombony zany hoe misy Andriamanitra nefa tsy miova le olona. Ny fisian'Andriamanitra tokony mahazaka ny fiovanao. Hialany amin'ilay fahazaran-dratsy ho ao amin'ny fahazaran-tsara. Mialany amin'ny fahakisitinana ho amin'ny fahalemem-panahy. Mialany amin'ny mora tezitra ho tonga any amin'ny mora mamela heloka. Manampy anao ny fametrahanao ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fametrahanao ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny sainao. Fiantraikan'izay dia tsotra be. Petera 2:20. Azagaga fa tsotsorintsika daholo ny zavatra rehetra. Amen. Satria tsy tokony zavatra sarotra koa. Alleluia. Inona zao ny sarotra amin'izany hoe misaina an'Andriamanitra zany? Sarotra zao zany. Misaina fotsiny an'Andriamanitra ianao. Ka le izy tsy hitako izay saintsaina momba azy mangatany fanamasina. Izay nge le ilana vavaka. Tsy afaka ataoko amin'ny fametran-tany hoe raiso ny fisaintsainako an'Andriamanitra. Na ny zavatra lalovako ary tsy azonao sy ny tahaka ny tsy azahoko ny zavatra lalovanao fa eo mihitsy ianao no asain'Andriamanitra misaintsaina azy. Zao le teny ato anaran'i Jesosy. Fa zao no ankasitrahana. Raha misy olona mitondra lahelo ka mandevitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Anampy ianao andefitra tsy noho ny aminao, tsy noho ny amin'ny taranakao, tsy noho ny amin'ny vady aman-janakao, tsy noho ny amin'ny vavam-bahoaka, tsy noho ny amin'ny fiarahamonina, fa noho ny amin'ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra. Satria efa nanaiky ianao ametraka ny fisian'Andriamanitra. Aiza? Ianao zany tsy afaka eritreritra momba an'Andriamanitra any raha tsy ny saintsaina momba an'Andriamanitra. Samy hafa amin'ny pensée sy ny conscience. Samy hafa amin'ny fisaintsainana sy ny fieritreretana. Eny tsara. Ny fieritreretana conscience. Ny fisaintsainana pensée. Ao fa tsy sarotra e, za matahotra e. Za matahotra moa e, ao fa tsy sarotra e. Enao no mampiasa fanapahan-kevitra hisaintsaina. Fa enao tsy manana fanapahan-kevitra sy fahefana hibaiko ny fieritreretanao. Ao amin'ny saina no anananao décision. Fa zay tafiditra ao amin'ny saina to dia mivadika fieritreretana daholo. Tsangano tana izay maharaka hoe hatreto. Dia anaovako fanoharana anankiray izay anisan'ny mamofoko. Rehefa misakafo ianao, dia ianao no misafidy apititra izay eo amin'ny vava, raha tsy diso ankoatra ny zaza mbola ampinanina. Ianao no mampiditra an'ilay karazana sakafo, mazava ve zany e? Ianao no mibaiko ny vavanao hitsakitsako sy hihinana an'ilay izy. Fa izay sakafo hohaninao eo amin'ny vava maka izy any amin'ny vavony, ary ianao tsy afaka mibaiko ny vavoninao. Ohatr'izay ilay izy. Ianao no misaina fa raha vao taraiky eo amin'ny saina ilay izy dia mivadika any amin'ny fieritreretanao amin'izay. Dia iny no mahatonga ilay hoe aza mijery zavatra ratsy, aza mijery zavatra maloto, aza mijery zavatra mamofady fa ho sahirana ianao hamoaka an'iny avy eo. Raha vao nampidirina iny, tsy maintsy avoaka. Nefa iny tsy mivoaka ho azy, zarany ary tafiditrako. Dia iny amin'izay mahatonga ilay efa ilay mivavaka tsara iny ianao miverina ilay izy. Azagaga fa ianao ihany napiditra an'iny. Zay mahatonga antsika mitandrina be amin'ny hainao manjeritsika zavatra jeren'ny maso, renesin'ny sofina sy saintsainina. Mazava ve zany e? Isika afaka mibaiko ny vavantsika. Fa isika tsy afaka mibaiko ny vavonitsika. Dia ohatr'izay koa, isika afaka mibaiko ny saintsika. Satria ianao afaka misafidy hoe za hisaina an'ity, na inkeo hoe za tsy hisaina an'ity. Dia zay mahatonga ilay misy fotoana ianao misaina, dia misy fotoana ianao tsy hisaina. Safidy ilay izy. Fa ilay tafiditra ao amin'ilay saina, tsy hanananao fahefana iny, tonga dia mivadika ny fieritreretana iny. Dia iny raha tsara ny saintsaininao dia hanampy ianao ilay fieritretana tsara. Raha ratsy ny saintsaininao dia anelingelina ny fijoroan'ny finoanao ilay fieritretana maloto avy amin'ilay fisaintsainana ratsy.
maraka ve tsika treto zay mahatonga ny Andriamanitra mitarika atsika mampianatra atsika mba hisaina momba azy. Rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainana to dia alefasan'ny Andriamanitra ny saina. Rehefa misy zavatra mitranga tonga dia miresa momba an'Andriamanitra mba ahafahana miampita ho lasa miresaka amin'Andriamanitra. Eto mazava be afaka mandefitra ny atsika ataovy amen moa ny fandeferina avy amin'ny fanetretena afaka mandefitra tsika fa ampian'Andriamanitra tsika amin'ilay motivation amoanao an'ilay toetra. Ahoana ny ahafahanao mandefitra ka raha tsy henonako dia andefitra eto foana ve zany io valana tsy noho ny amin'ilay olona tsy miova fa noho ny amin'Andriamanitra tsy miova. Tsy noho ny amin'ilay olona antenainao mba hisy valana fa noho ny amin'Andriamanitra zay efa manomana ny vala mahafapo ho anao. Raha vao tsy noho ny amin'Andriamanitra ny fijoroantsika dia iny mahatonga ilay fijoroana sady tsy maharitra no mety ho raraka ao alolo kely ao. Zay mba ahafahanao mametraka ny zavatra rehetra iainanao sy ataonao ho an'Andriamanitra noho ny amin'ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra ilay vakintsika teo io ozy izy mandefitra ny tsy marina noho ny fieritreretana ny amin'Andriamanitra dia izao ilay izy tsy eo ampandeferana ianao zany vao misaina ho azy an'Andriamanitra fa mialohan'ny fandeferina nefa misaina an'Andriamanitra foana ianao dia lasa zatra misaina an'Andriamanitra amin'izay ny sainao. Teneniko ekinao raha mbola tsy nanao an'izany ianao hoe dia atomboy andro amaraina. Raha efa nanao an'izany ianao hoe toy izy le izy hoe dia amafisy tsara hoe amen. Raha mijery zany tantaran'ny Jairo dia mpanapaka tao amin'ny sinagoga narary-mafy ny zanany vavikely lasa izy nitady an'i Jesosy ary nametraka izy fa Jesosy no mahavita ny mamaha ny olana sy ny manahina rehetra teo amin'ny fiainany. Ny misaina an'Andriamanitra amin'ny mirakla vitany izao dia mahatsiaro ianao hoe wow, zaza vao narary vao eo maty vao eo tonga dia natsangan'i Jesosy. Zany zao mirakla zany saintsainao zany. Fa rehefa misaina momba an'i Jesosy ianao, inona ny nataon'i Jesosy sy ny joroany ho an'i Jairo. Dia ity zao ohatra anankiray. Rehefa nitomany Jairo dia teo Jesosy. Rehefa kivy Jairo dia tsy nanampitrotraka Jesosy. Rehefa verevitra Jairo dia nampahery Jesosy. Zany fahatsaraan'Andriamanitra zany zao tokony ho hitanao, tokony ho saintsainao hoe ndry Andriamanitra tsy manary ao anatin'ny mafy. Melohan'ny fahagagana vitany sy hainy atao, izy le manangana anao mihitsy ny tena tsara. Satria ninona mitranga eo efa mahery ianao fa izy miaraka aminao. Fantatsika ny lesona fa ny fahasambarana ao amin'ny communion, avy amin'ny communion dia tsy napetraka Andriamanitra ao amina zavatra ratsy sy lona na zavatra tsara mitranga, tsy ao amina olona masosotra esorina ary tsy ao amin'ny olona tsara irina, fa ny fahasambarana ao amin'i Jesosy. Tsy haiko na zany miandry tehaka foana tatoato fa ohatrany mba sy ho fahirezana kosa reto andro maraina. Androany zao misy zavatra be dehibe zao famafona antsika eo. Ao zao misy mitondram-bavaka tribonaly, contribution, karama miakatra, tsenam-poka, vady amanjanaka. Tsotra ny valiny androany. Na hivaly iny, na mbola tsy hivaly iny, tian'Andriamanitra ianao ho sambatra zao maraina izao, miatrika azy, maheno ny teniny, mahazo toky. Amen. Zay tsy mitsika tsy tadindreo zay lalao zay hoe taloha. Dia zao amin'izay mipetraka amin'ny fanontaniana. Dia ahoana zany pasitera tena ohatrany hoe dia tena kristianina miatrikady be foana mandra-pahatonga amin'ny farany ve? Tsia. Lizany hivaly e. Lizany hivaly e. Fa zao tsy ao amin'le hivaly ny tian'Andriamanitra metrahanao ny fahasambaranao.
efa sambatra ianao dia misokatra ilay izy dia nao sambatra miaraka amin'i Jesosy no miditra ao amin'ilay valim-bavaka. Hitanao izay mampa-important en communion amin'izay. Satria avy ao amin'ny fiombonana ianao no mitandrina mba tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra, ninninona mitranga, ninninona miseho. Raha lidy miracle miaraka amin'i Jesosy be dia be ny antsika ireny, mba hataovy ampy ireny, ampiorenina fa ny zavatra rehetra vitan'Andriamanitra atao. Nataiza ho an'izay efa mba nanatrika. Nahitany antsika nampahitan'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra fa tena tsy misy ny impossible tokoa. Fa zao nefa, tsy izay ny bonheur, tsy izay ny fahasambarana. Ny fahasambarana, Jesosy eo. Avereno, Jesosy eo. Avereno, Jesosy eo. Amen. Maria zao Magdalena rehefa tratra avy-nijangajanga izy dia nentin'ny olona hotoram-bato mba ho vonoina. Ary niketrika ny jiosy tamin'izany hoe sady vonoiny Maria. Maro tamin'ilay jiosy mpitora-bato koa mbola nanana Maria vola. Sady mikosao maro zalantsy mandoa vola. Dia mody hoe toram-bato io. Izany koa mbola mahavariana ilay vehivavy tratra ny toram-bato fa tsy ilay lehilahy. Lehilahy zany ohatran'ny afaka. Valomaro sa voaingana mantsy ty resaka ty. Hitanao amin'izay ve? Iza ny nandika an'ilay lalàna hoe ny vehivavy tratra no toram-bato ary ny lehilahy tratra dia tsy tratra. Iza nanoratra an'izay? Mosesy. Kizy lehilahiko. Zay ny nahatongavan'i Jesosy hoe misy zavatra tsy ampy anie ilay nampanoratoko anazy. Zao anie ilay tena tao am-pon'Andriamanitra. Tsisy idirana lasy vava izay tratra eo. Dia ho mafimafy ny fiantraikany satria tsy ankasitrahan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ny fitsangajangana. Inona ny miracle mety ho hita teo amin'ny fiainana Maria Magdalena tonga teo tongotr'i Jesosy? Annuleny tora-bato. Raha izay. Raha tokony ho faty izy dia velona. Roa izay. Fa inona ilay fahatsaran'Andriamanitra azontsika raisina avy amin'io fiaonan'i Maria amin'i Jesosy io? Ny olona rehetra mitsara amin'ny Maria. Jesosy tsy nitsara amin'ny Maria. Ny olona rehetra nanameloka amin'ny Maria. Jesosy tsy nanameloka amin'ny Maria. Ny olona rehetra nanendrikendrika amin'ny Maria. Io mihitsy tena mpandrava tokantrano eto, io mihitsy. Fa Jesosy tonga avy any tsy nanendrikendrika an'i Maria. Maninona ka ianao no mifikitra amin'ny olona miovaova e? Mifikira amin'i Jesosy tsy miova. Manahirana ilay pasitera, ilay olona tena androany izy miteny hoe ty. Rapitsy izy miteny hoe tsy ty. Ty misy olona anankiray to dia ty hatramin'ny farany. Jesosy no anarany. Amen. Ny olona mifanena amin'ny fitiavan'i Jesosy tsy manana problema mpitiavana intsony. Sitrana ianao andro maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Hafahafa kely ny tontolo androko fotrany. Tsy narapainy Jesosy miarabanao vao maraina. Raha barlainao soavina. Vorona mahalala tsisy kilemo. Natory tsara ianao androany. Sava ianao. Dia manontany tompo, hamonjy sekoly ianao sa? Iny zany napiky kely fa azafady. Napiky kely. Averenao amin'i Jesosy ny fonao. Ampifantoy eo amin'i Jesosy ny fonao. Tsy misy zavatra sarotro zany rehefa eo izy. Amen. Ho fenotsika Jesosy koa ny firesadresantsika isan'andro. Ahoana moa tsika ny tsy resaka fiainana andavanandro e? Iresaka tsika fa avereno ho ao amin'i Jesosy ny kiresadresaka. Teny gasy mazava tsara zany. Avereno ao amin'i Jesosy ny kiresadresaka. Tena akaikinao avereno ao amin'i Jesosy hoe ny kiresadresaka hoe. Azadino fa ny fiombonana na ny communion dia metomboka sy tarafina ao amin'ilay hoe miresaka momba an'Andriamanitra sy ny fahatsarany. Manaraka ny ambiny. Manasanao hitsangana. Da tsika hivavaka Jesosy ampio aho. Sandratsy hivavaka izay. Raha aminaran'i Jesosy Kristy tombotongo izay. Amin'ny etaeta isitraka ny fanampianao feno indray. Ampio izay Jesosy.
amen. Ndao tsika tiaka mafy tsara ho an Jesosy a dia sady andray ny teny apetraka Andriamanitra ny avavam-panompony androany. Alléluia. Mazotoerana toko. Tonga dia tsy hoelitsika fa tonga dia anohy ny tenin'Andriamanitra isaorana ny tompony amin'ny fisindro mpanompony maro samihafa izay ampiasainy ety aloha ety mampianatra antsika sy mitondra antsika ny eo amin'ny fanatreny mandrakariva amin'ny alalan'ny teny izay apetrany eny ambavany. Ho amin'ny androany maraina manokana dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy hoe ao anaty fiombonana dia mikajy ny fisianao Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no mikajy ny fisianao ho amin'ny tanjona amonjen'ny hafa. Izany hoe izy ny mpamonjy fa mikajy ny fisianao Andriamanitra ao anaty fiombonana. Mazava ho azy moa zany fa isika dia zanak'Andriamanitra natao iombona amin'Andriamanitra. Ny antom-pisitsika eto an-tany zany dia ny iray amin'i Jesosy, tarihy ny fanan'Andriamanitra, maneho ilay endrika mazanak'Andriamanitra antsika. Rehefa eo an-tanan'Andriamanitra zany ny fiainanao ka renao hoe mety tsara ny fiombonana sy ny firaisana amin'i Jesosy ao anaty, dia manana an'izao fomba fijery izao ianao. Manam-pahatoniana miatrika fahasarotana. Manam-pahatoniana miatrika fahasarotana. Tsy very mihitsy zany mipisy. Le tsika ilay miteny hoe pisy fiadanana. Tsy very mipisy ninona zavatra hita maso hoe ohatry ny fanohatra zany lalana zany. Ohatry ny tsy mety zany zavatra eritreretin'ny saiko zany. Ohatry ny tena ianao zany tsy manan-javatra atao akoatry ny mizara ny fahatsarany. Na amin'iza na amin'iza. Fa ny ao anatinao manam-pahatoniana hoe mpandahatra endry izy. Tsy handiso anao zany izy amin'ny anjara voatendry amin'ny Andriamanitra azy. Ndao ny jerentsika ohatra ny tantaram-piainan'ny olona anankiray tao hoe Sadraka sy Mesaka sy Abednego, izy telo mirahalahy, ny tantaram-piain'izy telo mirahalahy. Misy zavatra nanaitra kely anahy teto dia inoko androany maraina fa zao teny zao dia teny ampahery antsika tsirairay avy. Ao anatin'ny fotoana fohy satria ny fotoana mandeha tsy afaka tena hoe janona ely eto tsika. Amen. Daniela 7:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria mafy ny tenin'ny mpanjaka ka natao mamahy indrindra ny laforo, dia maty ny lelafo ireny lehilahy izay nanipy any Sadraka sy Mesaka sy Abednego reny zany. Ary izy telo lahy ireo Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia voatsipy ampatorana tao anatin'ny laforo misy afo mirehitra. Dia talanjo Nebokadnezara-mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolontsaina, motsy telo lahy mifatotra vany natsipitsika tao anaty, natsipitsika izy tao anatin'ny afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao tamin'ny hoe marina zany ry mpanjaka. Ary izy koa indro mahita efa datsy mifatotra mandehandeha ao anaty laforo nefa tsy maninona akory izy, ary fijery ilay fahefany dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Hitanareo tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego natsipy tao anaty laforo, dia voakajy n'Andriamanitra hatramin'ny zavatra tokony hodorana sy ny zavatra tsy tokony hodorana. Zany hoe fezin'Andriamanitra ny herin'ny afo tsy handotra izay tsy tokony hodorana, fa mandotra izay tokony hodorana. Zay ilay maha-Andriamanitra souverain azy. Azonao izy manjaka sy manapaka ny fiainanao ray manontolo izy. Le fatorana tokony hodorana dia miva. Fa na mirehitra aza le fatorana, le hoditra tsy may, singam-bolo tsy mikaikona, ny maso tsy hoe masaka fa tafiditra anatin'ny afo. Atsangany an-tanan'izay mandrehana. Ny zavatra hitako zany rehefa tena an'Andriamanitra ianao dia manana an'izao fahatoniana izao. Afaka mitranga izay te hitranga, afaka miseho izay te hiseho, fa azoko antoka atao poko fa ao anatin'ny contrôle sy fifezana tanteraka momba ny fiainako Andriamanitra.
amen. Fa ny mahatonga antsika zany ny problème antsika zany dia zao ny olantsika fa maninontsika no mitebiteby sy matahotra miatrika fanoherana sy zavatra misy eto ambony tany tsy voatery ho takatry n'izay tsika fa mihoatra ny fatratsika sy ny fetratsika. Tiako ho fantatrao ty fahamarinany ity, zay mandifotra anao tsy mandifotra an'Andriamanitra, ary zay eo amin'ny limitinao mbola azon'Andriamanitra ioarana. Ary rehefa mifeny zavatra rehetra Andriamanitra dia tadidio fa zay zavatra rehetra momba anao dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, na ny kely sy bitika indrindra azy. Za tena mitsotra aminareo fa raha lamba alatra zao no tena koditra satraka sy pesaka sabidina koa may soma tsara. Alléluia, alléluia. Dia za ohatra matsiaro kely zany eo anatin'ilay hoe Joba koa ohatra zany. Joba 2:2-5. Joba 2:2-5. Inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra eo? Joba 2:2-5. Ozy izy hoe dia hoy Jehova tamin'ny devoly na Satana, indra eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azasiana. Afaka miditra tsika any amin'ny fahamarinan'ny fanambarana zay nampitondraina ny apôstôly Paoly, nampitandreman'Andriamanitra ny devoly hoe atreto mifetranao. Teneno jereo masony akaikinao dia zao teneninazy ao anatin'io ady lalovanao io hoe mety mafy ny fijerinao an'ilay izy fa mialohan'ny atrehanao an'io hoe efa bedy le problème. Dia ozy Andriamanitra tamin'le problème. Alléluia. Ozy Andriamanitra tamin'le problème hoe zao ny azonao atao fa zao tsy azonao atao. Ninona asan'ny devoly rehetra manafika anao bedy mialohan'ny fotoana hiatrehanao azy. Rehefa eo an-tanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia tadidio ny fitompony teny farany momba amin'ny fiainanao tsy zay zavatra trehanao fa arak'izay nolazain'i Jesosinao ihany. Noho izany mitsiki ianao, mitsiki mifalia fa tsy ny mafy indrindra kory io manjoanao io fa misy fetrany io ary misy farany io satria bedy mialohan'ny fotoana isehony io anafiany ianao. Misy zavatra ny tenen'Andriamanitra atrehatrany dia mijanona. Fa maninona no mampahery anao androany? Alléluia. Akaiky ny fitoriana ny filazantsara. Sy tetarana mafy ato. Ozy izy l'apôstôly Paoly, Korintiana 1:10. Amen. Ny 9:17. Ozy izy, tsy misy fakapanana fizantoetra mahazo anareo afa-tsy zay zakan'olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alay-panahy mihoatra noho zay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba azakanareo an'izany. Tianareo, Andriamanitra zany sady mamboatra anao azaka. No bedy an'le problème hoe atreto mifetrany fa tsy mahazo miritarita makany amin'izay tiany. Andriamanitra souverain izy. Manjaka amin'izao rehetra izao izy, amen. Rehefa tsara komino amin'Andriamanitra tsika dia manam-piadanana, manam-pahatoniana. Zany no mahatonga antsika tsy misahirana mambavaka mitondra problème eo anatrehan'Andriamanitra, fa manokatra ny fotsika mba ahazo aina sy fahatsapana ao anaty ny amin'ny fifandraisantsika aminy. Amen. Ny zanako ny asan'ny tanako dia inona ozy izy? Adidin'izy amin'ny fiainanao? Ny hoe miankina amin'Andriamanitra dia zao efenetana zato isan-jato mombanao manontolo. Azonao antoka ve zany tamin'ny fanoloranao tena hoe eo an-tanany zato isan-jato ny fiainanao ka na misy tsy eken'ny sainao na misy eken'ny sainao na misy tsy eken'ny sainao amin'ny fitondrany dia mila misaina ianao ao anaty fisaorany isan'andro fa asosy atsaranao ny fitondrany satria tsy hainao tsony no mitondra an'io fa efa eo am-pelantanany ny efa ran'io. Amen. Areto ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe tsy hoe midika io teny io hoe Andriamanitra zany dia zao kosa ny amin'ny fakapanahy dia navelany eo satria ny teneny fotsiny le fakapanahy dia lasa izy nandeha.
ohatra ny hoe fitsorana zany ianao raha mihainao an'izany teny zany, ohatra ny hoe fitsorana ianao hiatrika an'ilay izy any amin'izay fomba andresenao azy. Non, 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 non. Midikany hoe tsy hamelanareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo dia zao, Andriamanitra mampitombo ny hery ao anatinao. Zay no mahatonga azy mampahery anao. Omeny anao ny teniny, omeny anao ny fanahiny, omeny anao ny heriny. Andriamanitra tsy hoe mijery sy mitazana anao lavitra ny dikan'izany teny zany fa miasa meloa izy. Efa niasa meloa izy manapaka sy mifeny fizotry ny fanehoana ny zavatra rehetra asosy atsara ny fiafaranao. Zay no mahatonga azy milaza ny boky ny Isaia mpaminany hoe zao izy izy no Andriamanitra mahafantatra ny farany hatramin'ny voalohany, ary misy fotoana izy milaza zavatra izay mbola tsy nitranga akory. Amen. Zany hoe Andriamanitra mametraka sy mamaritra ao anaty sedra hoe atreto ny fetra farany azonao atao ao anaty fanoherana tianao atao. Sahala amin'ny hoe Andriamanitra miteny amin'ny fanoherana sy amin'ny sedra hoe afaky ny mandeha ianao fa atreto ihany fa tsy mahazo mihoatreto. Zany hoe bedy ny zavatra rehetra dia tonga amin'ilay teny lazain'i Jesosy tamin'ity taona ity, fa so zavatra rehetra zao dia miandrika maniry fatratra ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra, tsy noho ny sitrapony zavatra rehetra fa noho ny sitrapony izay mampanaiky azy melohany isehoany ny zanak'Andriamanitra. Alleluia. Tsy haiko inona zany mampikorapaka anao, fa na takatry ny sainao na tsy takatry ny sainao, na mavesatra na tsy mavesatra, dia zao fotsiny ataovy ao anatin'ny fo rehefa eny tanan'Andriamanitra re tompoko ny zavatra rehetra akinjato isanjato fefa ao anatina contrôle tanteraka izy, mifehany io hatramin'ny farany, satria ny zavatra rehetra io ny efarany io hiara-iasy io aso zay tian'Andriamanitra. Amen sa tsy amen. Mila fantatsika ary fa izay heverintsika fa mandifotra atsika dia tsy mandifotra n'Andriamanitra. Ary marina, tena mety setra mafy ny lalovanao, sahala amin'ny hoe mitady ho difotra ny apastery. Tena tsy haiko intsony anie izay atao, mitady ho kivy, mitady ho ketraka, mitady ho raraka, mitady ho very. Eno izao, tsy mahazo mihoatry ny fefy ny efarany eo, fa misy limity sy fetra efa voafaritr'Andriamanitra melohan'ny fotoana isehoany mba mahatokimoan'Andriamanitra. Te hanaitranao amin'ity fahamarinany ity androany, Andriamanitra dia efa namaritra hoe atreto ny fatra fetra efarany io fitsapana sy fisedrany io. Tsy afaky ny andeha lavitra zany io, tsy afaky ny andravanao zany io. Avelan'Andriamanitra hiasa eo izy ho amin'ny tanjona miara-miasa maso, satria misy zavatra zay raha tianao tiako fantatrao, misy zavatra zay tiako fantatrao, fa tsy ho tonga eo mihitsy ianao raha tsy tefen'Andriamanitra ho anaty izay zavatra lalovanao avelany hitranga. Misy zavatra hitan'Andriamanitra eo en danger ny fiainam-pananao, dia mitady ho variana ianao ao anatin'ilay izy. Raha izay, misy zavatra mety hoe mora tsy vita n'le teny fotsiny ny sofinao amin'ny amenina sy alleluia ny atoetra n'le teny ao anatinao, fa fananiny mihitsy avelany hitranga ny fanoherana mba hisy fantohanao aminy bebe kokoa. Teniko foana ny hoe fa maninona ary nalefanao tany anefitra ny zanak'Israely Andriamanitra, tsy mba misy solution hafa mihitsy ve? Dia hozy izy ny tompo, any anefitra tsisy dadatohitodiana, tsisy nenitohitarainana, tsisy fianakaviana, fa zao lanitra miandrandra ny lanitra ny anefitra. Dia zao tsy nahita manana latsaka mivantana zareo raha tsy tany anefitra. Zany hoe ny solution directe avy amin'Andriamanitra, any anefitra no ahitana azy. Noho izany ilaina ny efitra, ahalalanao sy tombonao ao amin'ny sekolo ny fiombonanao sy fahalalanao an'Andriamanitra bebe kokoa. Ka ny zavatra rehetra izay lalovana rehefa ao amin'Andriamanitra ny fo dia isory foana, satria misy zavatra tiany indray ho ampitaina, fa amin'ny alalan'ny dingany hitondrany no hitantanany ianao ho tonga amin'izany fahatsarana tsy takatry ny sainao zany. Tsarovy fa nohatry ny mahamay azy ny afo dia mitoetra ho mpifehy foana Andriamanitra tamin'ny fiainany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Tsy Andriamanitra hoe mitoetra eo izy dia tazatazaniny ianao, fa nameko anao ny ary dia ataovy izay mety, fa ny limitiny eo fa mipetraka dia anjaranao no tafavoaka ao. Mifehy sady manjaka izy. Nampiasainy ny fijoroany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Nampiasainy ny fijoroany. Zay ilay hoe Andriamanitra
mampiasa sy mikajy ny fisianao. Zay ny antony mahatonga azy ianao ny fantohany fazasariana izy any amin'le problème tianao hovahany. Dia zao mifampiresah aminy hoe inona le tianao atongavako ao anatin'izao ady zao, fa tsy hoe vaao le olana fa mafy loatra fa tsy zakako. Ny zavatra tiako fantatra ao anatin'le izy. Satria rehefa natsipy izy telo lahy fatorana, may. Ny tanan'le ny fatorana an'le fatotra tsy naninona. Ny akanjony tsisy nikaikona na ny volony aza teny tapindro. Gaga amin'izay mantsy ny bokatiny zara satria ny tanjon'Andriamanitra tsy hoe ny te hafa na fa mafy be izy telo lahy fa ny ahitany sakana fa velona ny Andriamanina. Izy telo mirahalahy tsy nitomany. Izy telo mirahalahy tsy nitomany hoe Andriamanitra fa manino zay to anaty afo nefa zay mba manompo anao ihany. Raha velona tokoa Andriamanitra, tokony bokatiny mozara hiova fo ao amin'ny trano misy azy dia foana ny didy. Zany ny vavaka azo atao daholo ny olona kanosy. Fa ny olona mijoro dia miteny hoe zao no izy. Raha atsipy eo zay ka ho faty, zay tsy akohaka amin'Andriamanitra kafa fa zay matoky an'Andriamanitra zay. Tsy maninona zay na ho faty azy. Fa raha mirehitra ny lelafo, vitany koa nefa mampety io raha sitrapony. Zany hoe mametraka ny andraikitra. Zato isan-jato eo ampelatana an'Andriamanitra manotrina azy. Fa tsy miezaka ny mamaritra ao anaty finoana ny zavatra hitranga, hibaiko ny tanan'Andriamanitra ao anaty vavaka. Hoe zao ataovy. Zavatra tsy azonao le izy. Ny ilain'Andriamanitra ny fijoroanao fotsiny mba ho kajy hikasihan'ny mpanjaka. Satria ny tanjon'Andriamanitra avelany mihitsy le laforo irehitra mba hanaporofona amin'ny mpanjaka hoe ny laforonao tsy atahorako. Fa reto misy fo azoko ampiasay. Zay ny mahatonga ny fonao hifantohany fa tsy ny fandresenao hisarihany masony hafa mba hanaiky azy. Nandray tsika ohatra ny teametraka izany ny part de responsabilité majeure ny ngeza indrindra any amin'Andriamanitra hoe rehefa zao no ataonao dia zao nitsanga am'iretsy. Non, ianao tsy commandant an'Andriamanitra. Ampiasao fotsiny ny fonao hitan'Andriamanitra hoe olona mijoro sa na ho tonga sorona ho amin'ny fanjakany azy. Tsy matahotra ny ho faty. Satria zay le finoana mampiorona anao hitany masony fa zanany ianao asany tanany ianao ary miankina aminy sy adidiny tanteraka. Zay ny tsy dia ny akaiky loatra ny sekoly ny finoana manery ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny zavatra ilaiko. Fa zay ny mahatonga ny rahana anokatra amin'ny masom-pininy andro farany ametraka ny fijoroan'ny fono disponible ahafahan'Andriamanitra mikajy ny fisiny ho tanjom-pamonjena ny hafa. Vao mijoro izy telo lahy natsipy tao anaty afo teo izy Andriamanitra hoe alefaso hoe afanao hipito. Fa Andriamanitra any an-danitra me ny tompo manesy ireo. Ao anatin'io ady io avelan'Andriamanitra isely izy fa efa misy fanesona ara-panahy miasa any ambadimbadika any. Zao no eritreretinareo fa mety ataovy ary tonga avy eto amin'ity an'ity fa hozy izy Andriamanitra soritako eto ny limitinareo. Amen. Bedy le devoly. Satana, ataovy zay tianao. Fa zao tiako ho fantatrao fa ny ainy tsy azonao kasihana. Lalaovy zay tianao lalovina. Fa rehefa tonga eto miala ianao. Teo no nananako fahatsapana. Fa na io devoly tia manohatra n'Andriamanitra io azy ka makatò ihany. Rehefa tsy maintsy eo ny voary rehetra dia makatò ny pahary. Ary tianareo fantatra ve ty famarinana ity? Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, na ny any an-danitra, na ny ety ambonin'ny tany, na ny any ambanin'ny tany, dia mandohalika sy manaiky an'Andriamanitra no ny herin'izany anarany zany. Ndao ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Raha tiany Satana vita tanteraka ny amin'ny Joba, fa Andriamanitra nametra hoe hatreto. Teo nananako fahatsapana hoe Andriamanitra tsy mandeha irery ny fiainako. Tsy olana rangaty zavatra ity. Teo amin'izay mivadika ny zanakatotoako. Azonareo zany natao hoe révélation.
vakianao le teny jerenao fiatraika an'le teny dia mijoro amin'izay ianao dia fantatra hoe zao no izy a ny fisian'Andriamanitra amin'ny fiainako dia ambony lavitra no ny fisiko. Amen. Noho izany a za mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fisiny manana fahefana sy fanapahana lavitra no nikajom-ponoko tia misehoko tiako isehony eo amin'ny fiainako. Zany teny zany raha développena lavitra be a. Nikajom-ponoko tiako isehony eo amin'ny fiainako tsy ny maneho ny fatra ny fonoko ny teny anova zavatra eo amin'ny fiainako. Fa ny fametrahako azy ho Andriamanitra mifeso manapaka ny fiainako dia tonga ny fiadanako tafatoetra ao anaty fahanginana hisitraka ny fisehony amin'ny voninahitra. Satria ny hery tia nisehona ao amin'ny fanotronana, ao amin'ny fanotronany sy ny fidirana tsetra amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra no izay azoko heverina na angatahana na saina maha-olombelona. Tsy nivavaka n'izy telo lahy. Tompo, arovy ao anaty afo ny mpanomponao tsisy fotoana hivavahana. Fa voatapitra anao ny Andriamanitra izay hivavahanay dia mahavonjana ao anaty afo. Na dia tsy ahavonjanay aza izay tsy akohaka. Fijoroana. Toy Andriamanitra ao anaty kajoko nareo telo lahy. Kajoko izay ampahiratako ny mason'ny mpanjaka tonga amin'ny Babilôna ekohaka eo anatrehan'ny Andriamanitra reo. Satria ho ampiteneniko lavitra noho ny fahaizanareo mitory ny fijoroanareo. Kristianina, ry kristianina avana malala isany ao amin'ny Kristy Jesosy. Mengavy ianao, sokafo ny fonao, tanterao ny fijoroanao, manetretena kely moe. Manetretena kely. Lesy tsy be dia be ny takiko hoe kely. Anaiky sy akatoza ilazay. Mino fa marina ny teny Jesosy amin'ny Luka 4:22-23 ka hatramin'ny 24:30 hoe Petero, za nahita ny Satana mikororoka ny fonon'ondrangà tahaka kororoka ny akofa. Fa zao tsy maka izy io fa za mandohalika eo ankavanana ny raiko mivavaka ho anao. Le zavatra tsy tiako levona le finoana. Ka mahatonga anao mbola mijoro am-pinoana na mafy aza ny zavatra lalovanao. Tsy hoe ianao kory be finoana fa Jesosy no mivavaka ho anao. Ka ny zavatra rehetra mitrangy eo amin'ny fiainantsika efa napetraka Andriamanitra hoe atreto ny fetranyio sy ny fatranyio. Ao anatin'izany ny fotoana hiaretanao. Ao anatin'izany ny fofinaina eny ambavorinao. Ny kajy sy ny grama ny ranomaso latsaka. Efa fantatra Andriamanitra io. Eny mihevitra fa hoe tena efa tsy vita intsony fa noho ny fahasoavany dia miaraka aminao ao anatiny io izy na tsy hitany masonao azy. Zay no mahatonga an'izy telo lahy tsy maintsy tao ny fanatrehan'Andriamanitra. Angamby ianao mety mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana dia miteny hoe nahoana Tompo, nahoana kosa dia ohatra izao fa dia nahoana mamaky ny lohasaloko ny nahoana. Fa za manambavao mafalina zay aminao. Misy ny vohatry ny satria. Miandry anao eny ambohatry ny satria rehefa avy mamakivaky ny lohasahany nahoana Andriamanitra. Rehefa tonga eo vohatry ny satria amin'izay ianao vao mitodika mijery ny lohasahany nahoana dia miteny hoe aikay ny anton'iny satria amboatra izy mba hanampitiavana. Aikay ny namakivakiako ny lohasahany nahoana hatramin'izay tonga eto amin'ny vohatry ny satria ny mahalala fa tia izy. Haina tonga niny tao anatin'iny tena tsy nahita mihitsy hoe nandao avy izy satria ny masoko kay ny tompo ny zavamisy, mijery ny zavamisy fa tsy mibanjina tao anaty fiadanany ny fitondrany hahalalako sy hanafainganany ny fandehanako ho tonga faingana eo amin'ny vohatry ny satria. Nisy fotoana zao tsy nahay mihitsy nona mpanompon'Andriamanitra avy mandeha mitory teny sady bandy kely rery safotra eny am-pandehanana
noho ny anoanana. Ny eritreritra firy mba misy voatabia. Ny toroteny mba hazona satria ny kibo tena nona. Dia hozy anakapo mba ho sitrana ve ny fery. Ao anaty fahoriana. Kanjo reo ny jerijery. Tsy mba nisy nanampiana. Nandeha tongotra tana itsy amin'izay. Hoe hiverina any an-trano. Kay teo ambodiny nakininina no nahitana angano. Ny olana amin'izany anoanana manafitra. Ny tena koa moa osy avy hatrany dia safotra. Fa ny zavatra nitranga efa tao anaty kajy. Andriamanitra mahery. Velona tsy mamazivazy. Inona nitranga? Za tsy nahalala. Safotry ny anoanana. Fa nitsangana teo ohatry ny tena ninana sakafo firy-pla zany. Matanjaka belona be aorinan'le torana. Nandeha ny azakazaka 5-10 taona ty aoriana. Tonga teo mivoatry ny satria. Ay, raha misy fanoloran-tena tena ilain'Andriamanitra amin'ny olona. Teny ananan'ny olona fahatsapana fa tsy fitaraina na miatrika fampahoriana manandratra fisaorana. Le qualité tao anatinao. Tsy qualité nanomezanao noty ny tenanao. Fa za nanadino mihitsy nanometsiny. Fa ngamba mety hoe raha nanam-potoana kely any saina dia nentina nometsiny ihany ohatry ny olona rehetra fa tsy hoe miseho rôlina koa akory. Na hoe bobo be makaiza. Mianao avy ianareo? Fa tonga dia nitsakatra fotsiny dia nandeha dia nitoroteny indray dia ohatry tsy nasiko dika eny akory le izy. Taty aoriana amin'izay 10-10 taona aty aoriana. Teny tamiko Jesosy. Manomboka androany dia tsy orianina tsony ianao sy ny taranako. Dia oza maintsy azy. Fa ahoana Jesosy? Satria tsy nanometsiny ahy ianao raha nitondra fahorinany amin'ny filazantsarako. Niaritra. Tsy nikajo an'ny tenako teny am-panimpona. 10-10 taona teoriana le satria vao hitako. Azonareo amin'izay. Misy taona le nahoana. Mety mipetraka ao anatinao androany. Fa mandihana ao anaty fatokina foana. Fa aza mametraka an'izany hosakana any amin'izay loasa vakivakinao androany. Fa tsy maintsy ho tonga eo amin'ny voatry ny satria ohatry natongavako teo ianao. Velary fotsiny fo makasitraka azy. Fa efa ao anaty kajy izy. Efa mikajy momba anao izy. Ary ny limitiny io zavatra mitranga io. Aza velo hosakana tonga ny fandrosoanao. Tsy androso ninona vesatra hitany masonao satria efa ao anaty kajy mihevitra ny fandresenao hatramin'ny farany Andriamanitra. Rehefa tonga eo voatry ny satria ianao dia halala. Fa misy antony sy dikany daholo ny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy hoe tsy mifehy. Rehefa tsy amin'ny façon anao, ny fomba tiany amohananao sy asany eo amin'ny fiainanao. Nandreo mety hoe lasa ary ve izy, nakay izy satria tianao terena amin'ilay façon eritreretany sainao ny amohany anao. Izao fotsiny, mikendry ny farany izy ao anatin'io fa aza elingelenina. Efa manomana ny fandresenao izy fa aza toditodika hijery izay zavatra mampatahotra anao fa io ohatry ny tsisy eo masony. Andriamanitra tsy mahalala olana satria tsy nanao olana. Mianao venana. Ny olon'ny communion vao mahita rahona ohatry ny felantanana ohatry ny elita tonga dia mahita rahona amin'ny tatao sorombe mivantravatra. Andana tonga dia tenenana fa ho avy ny olona. Rahona kely ohatry ny sasany zany ohatry ny fofona lasantsy fotsiny amelomana fiarakofona. Dia velona ny fanantenana. Ny anao rahona be mitatao ohatry ny satria tsy niomana ny saina andanana mba mieritreritra hoe ivantravatra ny olona rehefa avy satria jereo fotsiny lanitra fa tsy felantanana tsony eo ambony eo. Fa tsy anananao zany filoha zany hoe iza koa andro mazava-be zao hoe dia ho avy ny olona. Fa ny olona tena tsara communion amin'Andriamanitra dia mavesatra ny ao anatin'ny fony. Ny amin'ny fanotronan'Andriamanitra sy ny fisehoany amin'ny fomba tsy takatry ny saina manohana azy satria ato le olana. Le olana tsy any amin'ny miracle tsy hitanao
dia tiana ho terena ho ataon'Andriamanitra fa le olana ao amin'ny toe-po tsy manaiky ombona amin'Andriamanitra tsara mba hoentin'Andriamanitra ao anaty kajy amonjena ny hafa. Kenao zao tsy ao amin'ilay kajon'ny olona tokony ho vonjena intsony rehefa tafiditra tao ho isan'ny olombo vonjy sy zanak'Andriamanitra. Fa zao fotsiny manaiky ho tarihana tsara, miaina amin'ny fankataovana an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahatokinan'Andriamanitra, mitsahatra fiainentanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao iray manontolo. Dia tiako ho fantatra amin'izay fa ianao ilay olona akarina satria tsy niraisinao intsony ilay problema ho anao efa nakininao teo anatrehany na ny fahasalamanao zany na ny tokony tsika ve tsy tokony hitehaka kely ho an'i Jesosy ny amin'izany. Amen. Mino androany maraina fa mahery ianao mba jereo masona akaikinao dia tenenao mahery aho manan'Andriamanitra mahery mpanoana isan'andro tsy maninona zay mbola tsy hitany masoko zay lalovako androany tsy maninona fa ny zavatra azoko antoka dia zao ny fihefaran'ny fiainako dia tsara lavitra no fanombohako ny fihefarako halleluja zany zao mahita an'Andriamanitra nareo miangavy andreo aza menatra mame voninahitra an' Jesosy. Nareo za foana ny ampaherezinareo hoe pastera le retina ohatra zao grave be iny vita. Le ohatra zao tamin'izao afaka pastera. Le zavatra ohatra zany rehetrarehetra zany zany me voninahitra n'Andriamanitra foana. Amen. Fa matoa misy mpampijoro vavolombelona anoratra ny anaranao mba hoeto le izy amin'ny samedi na zoma hariva mba ifampaherezantsika menakavy hoe manotrona tsika eto Andriamanitra ilay Nebokadnezara ane zany. Dia treteo voaka ny laforo sadraka sabedina go dia izy roa landreny miteny tsy naninona ako dia izy le anakire zako nga naninona. Tsy maharety ao an'Andriamanitra. Fa misy hafa mila ny vavolombelonao io. Misy hafa mila ny vavolombelonao io na ino le raha ho ana ohatry ny felan-tanana kely mamelona sy mampitsimoka ny fanantenanao anatiny zavarina be. Nisy olona eo ihany ny anankiray tsy sitrana raha tsy mihina-panafody. Fa misy olona eo akaikinao ihany sitrana talohan'ny le fanafody mbola tsy tapitra akory ny traitement nefa niaraka ny ainga le retina satria le anankiray natoky an'Andriamanitra. Misy zany. Efa maninona izy nohatra ny tsy kolapsa be mihitsiny nefa raha fijery azy tokony izy ny kolapsa indrindreto. Mianavy ianareo fahatokina an'Andriamanitra. Rehefa matoky an'Andriamanitra no afaka itahotra io. Eritreretony izy telo any lohan'le laforo ho atsipy eo na fanainy ampity etra amin'ny sisiny etra dia efa etra tsofina ohatran'izao dia miakatra le hafanana. Eto zany misy manafana zay le hoe mpanafana lanonana. Izy telo lahy mitazana an'ilay izy hoe mamay izy zany ary mirehitra. Raha ny tokony izy dia ato anatin'ny fo zany io ny laforo atsipy any ve alora angaha tonga dia mody mandoalika kely dia rehefa avy eo tsika makatsy ambadika any mandoalika dao dia mifona mitomany hoe tompo tena matahotra tsy zaka foloana teny akohaka izay. Zany ny atao hoe hafetsena fa tsy fijoroana. Azonao atao ane zany fa izy telo lahy tompo tsy atahotra. Jesu vatofe izoro izy telo afatahotra ny fo tonga dia maramila be raha ianao no timadina na toko tofiorenanay Jesu zanakiny ay vatofia rovanay amin ratsy te andavo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoan'androany. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fanotronanao, misaotra ny amin'ny fampaherezana foy zay tianao hijoroanay. Fa ny olona zay manana anao dia mahafoy ny aino anao na ny aina iaza dia fonay ho anao. Amin'ny fijoroana sy amin'ny fahatokina, amin'ny fanatanterana ny sitraponao mandrakizay. Raiso ny voninahitra ho anao, raiso ny fiterana ho anao, fa na ny afo aza tsy manam-pahefana aminay rehefa ianao ny miaraka aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy.
amen. Mazoa toerana vetivety anao fanahitritsika eo an'Andriamanitra tonga dia mba ataontsika ingakaingana fa somary mandeha kely ny fotoana ilako tsy ny fa taraiky kely fotsiny fa tena efa oatsasakady ny adiny roa teny an-dalana fa isorana an'Andriamanitra ny amin'ny mila ny fomaraina kokoa indray angambe. Halleluja. Fa mangataka amin'ny tompo mba tsy ho taraiky tsony. Amen. Zay ny tsy maintsy hifonana aminareo satria fotoana ny fanomezantsika tokony fotoana ny angatsika niaraka fa noho ny fahataraikana kely sy ny teny an-dalana moa tsy excuse fa ianao tsy maintsy mitady lalana foana sy fomba fa anao tonga ra-potoana amin'ny fotoana rehetra satria aloha tonga loto zay tara. Amen. Ny olona tsy mahay mavitrika sy ny olona manam-pahaizana tsy tonga mihitsy mantsy mitovy satria samy tsy navita ninina izy roa reo any ohatr'izay le izy zany noho izany mila tonga amin'ny fotoanany tsarantsika rehefa andeha anao ny asan'Andriamanitra. Filazana rapitso sekoly mpanambiana toetra sy fanambiana ary fitahim-panahy iarahana amin'ny pasteur Jora Beaza sy tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Somary ifitsika etsy amin'ny tranompokon'olona Analakely toy n'le androany. Amen. Toy n'le androany sady zoro ferie zoma tsisy fiasana enitsika rehetrarehetra zany ao amin'ny tranompokon'olona Analakely amin'ny efatrona tonga dia manomboka tsika dia mba rava loloa amin'izay ataovatra zao ny tanan'izay mandre hoe tena raha tianao ny andren'le toy ny teto androany zany dia amin'ny zoma dia amin'ny sabotsy indray party fahatelo na fampaherezana mahakasika man'io etsika sy fampiasan'Andriamanitra io eo amin'ny fiainan'ny olona zay tsara communion aminy. Izy tsy mitovy mihitsy le principe raha mihaitsara nareo amin'le hoe olona mpiasa onction be fotsiny sy ny olona tsara fiombonana miaina ny fomba an'Andriamanitra. Raha mandray ny lesontsika hatramin'izay nareo dia mahatsapa fa tsy miala mihitsy ny communion satria tsy ilainy ianao ampiasana be fa fandrika ho anao raha tsy manana communion. Satria lasa ireharehanao raha amin'ilay toe-po hoe tena vao mahita maty mitsangana anankiray ianao ohatra na mahita hoe zavatra ngeza be ataon'Andriamanitra anankiray ny apitson'iny ianao efa tsy hainao tsony fa tonga dia hoe efa tokotokonao ro amin'izay mitsangana amin'ny toerana misy ianao tsy hainao iny f'Andriamanitra iny ataovatra zao tanan'izay mandray rehetra tompo nininina isehonao eo amin'ny fiainako tsy za iny fa ianao avereny tsy za iny fa ianao voninahitra ny eo anao rery mandrakizay tena avy any am-potsika zany dia ndao ary fa rehefa anao zavatra ho fiainantsika rehetra Andriamanitra dia esory eo anatin'ny fo mihitsy hoe nampiasainy hoe mahery hoe zao fa zao fotsiny ankasitrao izy any amin'izay toerana misy ianao dia fafany amin'ny lanitra ary ny tananao misaora azy misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny teny misaotra amin'ny fampianarana misaotra amin'ny fanairana misaotra amin'ny fampijoroana misaotra amin'ny fanatanterahana ny sitraponao eo amin'ny fiainanay mandrakariva misaotra amin'ny olona izay sitrana tonga eto misaotra ny amin'ny marary izay afaka sahady misaotra ny amin'ireo olona tsirairay avy isôry fotsiny isôry fotsiny isôry fotsiny isôry fotsiny misaotra amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitraponao ho anay eo amin'ny Kristy Jesosy zanakao makasitraka raiko efa nataonao sy nasehonao sady zany voninahitry ny ray zanaka ary fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hitanareo ny Jehovah kaheronareo mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah kamindra fo aminareo mananatra ny tavany aminareo Jehovah kaminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Azarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo